avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manoltrano ny vaovao. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Manoltra ho anao ny vaovao. UPRIM, Université privée de Madagascar. Manoltra ho anao ny vaovao. Ny maraina teo nahitana firetana tao amin'ny faritra avaratry ny Allée des Baobab ao Morondava. Tsy mbola voafehy tanteraka hatreto ny afo ary efa misy baobaba may raha ny tatitra voaray. Niezaka mafy nitondra fanazavana niaro ny filoha teo aloha Andry Rajoelina izay nifototra tana aminy ihany ny mpanolotsaina manokana raha ny vahiny tao amin'ny Global Africa Télé Sud. Ny aiko ohatra io mpanolotsaina manokana io fa nisy mafia teto amin'ny firenena ka nahatonga ny firenena mihembotra isan'ny taona. Fotoana izao idirena ny fanarenana ireo orinasa-mpanjakana toy ny Sekrena sy ny Soavoanio ahafana manatsara ny fidiram-bola hoy ireo mpandraharahana ny heviny. Misy ny vola manodidina ny 700 tapitrisa euro ao anatin'ny kitapom-bola ny Conseil National de la Vanille ahafana miainga amin'ny fanatanterahana izany. Nahitana taratra ny firaisan-kinan'ny samy malagasy ny fahamaroan'ny olona ny dodododona ny olo-tanana ny Ainina Sarobidy izay isan'ny voatifitra ny balatena izy teny Anosy ny 12 Oktobra lasa teo. Na izany mbola miantso ireo malala-tanana rehetra ny fianakaviany indrindra ny ijerenany hoaviny no izy tsy maintsy notapahana ny tongony amin'izao fotoana. Any ivelany ahitatra ponja ny talata 20 Oktobra ho avy izao ao amin'ny Prison de la Santé ao Paris ny filoham-pirenena frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy izay voaheloka higadra 5 taona an-tranomaizina no izy voalaza ho mpikambana ao anatin'ny fikambanana mpanao heloka bevava tanatin'ilay raharaha fa matimbola nomeny Libia nandritra ny fampelezan-kevitra izay nataony ny taona 720. Ny andininin'ireo avy hatrany ary. Manatitra ny araba indray tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitra kolo amin'ny ity alina ity manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany anomboantsika ny fampahalalam-baovao avy hatrany ary nahitana firetana efa hatramin'ny maraina ny eo amin'ny faritra avaratry ny Allée des Baobab ao Morondava tsy mbola voafehy tanteraka ny afo hatreto ary efa misy baobaba may any an-toerana raha ny tatra voaray ndiarantsika ary ny fanazavana mikasika izay hoentin'ny mpanao gazety any an-toerana. Nanomboka nisy ny pahiby zany nandeha ny alerta rehetrarehetra dia tonga ny communauté niaraka amin'ny partenaire rehetrarehetra nisalahy nanao fomba rehetrarehetra isakanana ny afo. Nefa moa zany mihamafy le rivotra dia le izy koa somary fa manomboka maina tanteraka ny hazo rehetrarehetra tateky dia sarotra be ny nanolotra ny afo. Na izany na tsy izany nefa noho ny fiaraha-miasany rehetrarehetra dia nanomboka voafehy ihany le izy amin'izao ora itenenantsika zao. Dia ny faritra zay Allée des Baobab iny hatreto aloha zany mbola tsy voapitika mihitsy fa ny zone de reboisement rehetrarehetra sy ny zone de pâturage teny tsananana aty no voakasika io afo nandroany. Ny fomba fataony moa aloha zany raha vao misy tranganafo an'izao arakaraka ny fanentanana atao isaky ny tanàna zany dia tsy maintsy misy pahiby taritiny seho fokotany miaraka amin'ny ekipany mpitantana ny ala zany no fomba entina tomana ny olona zany hanao ny famonoana afo ary ny olona rehetrarehetra feno 12 taona miakatra dia obligatoire mamono ty afo tiky efa misy ny tranganafo ohatran'izao. Matoa andahatsoratra avy hatrany kosa indray niezaka mafy nitondra fanazavana niaro ny filoha teo aloha Andry Rajoelina izay nifototra tamin'ny any ilay mpanolotsaina manokana raha nivahiny tamin'ny Global Africa Télé Sud ny aiko ohatra io mpanolotsaina manokana io fa nisy mafia teto amin'ny firenena antony nampihemotra hatrany firenena isan'ny taona ary ao ary ny matoa andahatsoratra. Nanaitra ny maro ny fanehoan-kevitra nataon'ny Lovarinel mpanolotsaina manokana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina
raha naneho ny heviny tao amin'ny Global Africa Télé Sud. Voalazany fa misy mafia manolo mafia hafa eto Madagasikara. Midiky zany fa ny aiky ity farany fa mafia ny fitondrana teo aloha ka ireo mafia ireo no nesoriny vahoaka teo amin'ny toerany. Nanaiky ihany koa izy fa nisy herisetra nataony zandary tamin'ny tanora sy ireo rehetra nitaky ny zony. Herisetra izay natao tamin'ireo nitaky amin'ny mpilaminana fa tsy natao tamin'ny dahalo na ireo mpanao asa ratsy, mpambotry vahoaka sy firenena. No mafisiny fa nisy kolikoly teo anivon'ny anteny meram-pirenena ary ny aiky izy ireo fa nandray anjara tamin'izany. Isan'izany ny resaka malety, prime, ireo fiara tsy mataho-dalana, ny lalàna mifeny teti-bolam-panjakana sy ny sisa. Ankoatr'izay, nambarany fa tsy nisy fampahafantarana nandeha teny amin'ny prefektura n'Antananarivo tahaka ny fomba fanao any Paris. Tsy tokony ho adino anefa fa nanao fangatahana teny amin'ny prefet ireo mpanolo-tsaina ny tanàna n'Antananarivo tsy nahazo alalana. Porofon'izany ny fanehoan-kevitra nataon'ny prefet nilaza sy nanamafy fa raha izy manokana dia nanome alalana ilay hetsika tamin'ny 5 septambra lasa teo. Nambarany ihany koa fa mila miverina amin'ny voalazan'ny lalam-panorenana. Hatreto aloha, izay efa namafisy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ihany koa sy ireo mpitsara-pahalalana ary manam-pahaizana maro samihafa, tsy nisy izany fantsana lalam-panorenana izany ka antony nirosona tamin'ny fianianan'ny kolonely Randrinirina Mikael teny Amboda Omaly amin'ny maha-filoham-panjakana azy. Antony nahatonga ireo masoivo vahiny monina sy miasa eto Madagasikara nanatrika teny Amboda ihany koa, nanatrika io fianianana io izay midika fa manaiky ny maha-filohan'ny fanavaozan'ny Repoblikan'i Madagasikara ny kolonely. Mikasika ny fifidianana, nambarany fa hofoanana ny anteny mera ka hikarakara fifidianana i Andry Rajoelina ary vonina anaiky izay vokatra ho azo sy anangana gouvernemanta vaovao na dia tsy mahazo ny maronisa aza. Ny zava-misy nefa nandritra izay taona maro nateo amin'ny fitondrana azy izay, ny raha nahita ny fifehezany ny fifidianana sy ny rafitra mikarakara ny fifidianana ka nahitana ampahibe maso ny halatra sy ny osoka tamin'ireny fifidianana isan-karazany reny. Nisy ary maro vokatra izay no nahiditra amponja. Nandritra izay taona maro izay ihany koa nitondran'ny Andry Rajoelina ny firenena, ny anahantra ny vahoaka miaratsy isan-taona ny laharana misy an'i Madagasikara rehefa mivoaka ny fanady adiana ataon'ireny vondrona na fikambanana iraisam-pirenena samihafa ireny. Fehiny, efa irany rehetra manaiky fa tsy hitsahatra hiemotra ny firenena, tsy hitsahatra ny miamahanitra hatrany ny vahoaka malagasy raha mbola i Andry Rajoelina no teo amin'ny fitondrana. Antony naharesy lahatra ny vahoaka nitaky ny fametraha-pialany ka miroso amin'izao fiovana rafitra eto amin'ny tany sy ny firenena izao. Fa nitondra fifonana ho an'ny vahoaka malagasy indrindra fa nimponao Mahajanga ny général de division Tsiketa Bernard Dieudonné mpitarika ny Emofara ho Mahajanga, mampitandrina izay mety hanararoatra ny toedrana amin'ny pirenena ihany koa ity farany ary nampatsara ny andraikitra manokana sy ny raka-mpanovina ireo mpitandro ny filaminana. Gaeton Andriatsilavo. Taoriny ireny toedrana mafana no lalovana teto amin'ny firenena ireny, nanao fanambarana ny général de division mpitarika ny Emofara ao amin'ny faritany Mahajanga. Isan'ny nisongadana tamin'ny teboka maro noresahany ny fitondrana fifonana tamin'ireo fepetra tsy maintsy noraisiny tao Mahajanga nanomboka ny 20 septambra. Nitondra fiaraha-miory amin'ny avan'ireo namoinainy sy ny teny fankahirezana ho an'ireo naratra ihany koa izy. Satria mahatsapa aho fa ifalatsaka katerena ny firenena. Hitatsika ny zava-nisy teto amin'ny firenena toy ny tsy fanaran-dalàna, ny toetra maha-oloentra izay nataon'ireo tsy mahatao tody. Eny, fa na dia izahay tato amin'ny gendarmerie aza dia maro ny fandikan-dalàna. Ka noho izany dia mitondra fifonana ny tenako amin'ny maha-olo-pirenena sy amin'ny maha-olon'Andriamanitra ahy. Faharoa, miara ory amin'ireo fianakaviana izay namoy ny zanany, miavany ny tenako ary mirary fahasalamana ho an'ireo mbola mitsabo-tena. Ankoatr'izay, mampitandrina ireo mikasa ampizarazara ny hery fiarovana sy ny filaminana, manararoatra ny toedrara misy eto amin'ny firenena ny tenany. No amafisiny fa manana andraikitra mazava ireo FDS misehatra eny fotony dia ny fampanjakana ny fahalemana sy ny fitondrana ny filaminana. Ireo manamboninahitra izay miraitsi-kombakomba tamin'ny fanapotena ty tandrazana ity, mbola hita taratra izy ireo amin'izao ary hitady ampisaratsaraka ny hery fiarovana sy ny filaminana, tafika zandary ny polisy izay tandroka hiaro ny vahoaka sy ny fananany. Koa
miantso antsika hery fiarovana sy filaminana hijoro hanatanteraka ny tarigetra ny fitandrovana ny filaminana sy ny fampanjakana ny fandriam-pahalemana. Izaho général de division Tsiketa Bernard Dieudonné dia zanaky ny vahoaka ary tsy maintsy verina any amin'ny vahoaka dia manambarana etoana fa hijoro hanambatra ireo tafika zandary ary polisy tsy anaiky ho tratrany fisaratsarana. Koa mampanantena ry vahoaka malagasy eto Mahajanga fa hijoro ka hamerana ny laony ny asy ny firenetsika. Tsy vitako zao samrery fa vitako izao sy anao. Nankahery ny mpitany filaminana rehetra ity farany ary nampatsiahy fa natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany no iraka ampanaovina azy ireo. Antoa masina kosa indray miray fosy isaina ny mpitandro filaminana ao amin'ny fahatratsinanana izay tariny lehibe ny avy ao anatin'ny fanatanterana ny asa sy ny iraka avy amin'ny fitondrana foibe mijoro ankehitriny. Fanampanazavana miondrika mpanajana an'ireo zandary rahalahy lavo tamin'ny fifandonana tany atsimo andritry ny fanarahandy. Izahay tompony andraikitra ny hery fiarovana sy filaminana aty amin'ny faritra Atsinanana dia iray tsy mivaky ary manotanteraka ny toromarika sy ny baiko rehetra avy any amin'ny tompony andraikitra na tsirairay avy. Misehatra miaraka enan-kianja ireo entité telo samihafa dia ny gendarmeria, ny police nationale ary ny tafika malagasy. Manoloana ny sahoan'ny resaka izay mandeha ka mety mampirorosaina na mitarika amin'ny fisaraham-bazana dia tsy pahinay maharindrano fa izay ty Atsinanana dia miray fo miray saina ao anatin'ny fanatanterahana ny asa sy niraka izay ampanaovina anay. Fa mbola tsy vita ny tolona famiroso amin'ny fanovana no takina isika izao ho ireo tanora tonga teny amin'ny kianjany 13 Mey androany raha naneho firaisankina tamin'ny fahavitany dingana voalohany amin'ny fahazoana filoham-panjakana vaovao tsy iza fa ny kolonel Randrianirina Mikael. Rina Fitiavana no mitatitra ny antsipirian'izay. Sami mandintenaru anu baraf jataru Yarchala kriwala wakasyati. Afaka tamin'ny fanagejana sy ny fampahantrany sika izao ka hiaraka hanova ny fitantanana ny firenena ho ireo tanora mpianatra sy ny Génération Z raha nandray fitenenana teny amin'ny kianjany 13 Mey androany. Dingana voalohany fandresena tamin'ny fahazoana ny filoham-panjakana kolonely Randrianirina Mikael mitontolona amin'ny fanatrarana ny fanovana no takina teny an-kianja. Reto no tena maiky fa marobe ireo fangatana. Voalohana fanomezana fahefana ny vahoaka avy ny fotony amin'ny alalan'ny fividianana sy fokotany sy ny fitsanjaram-pahefana tena izy. Fahatelo manaraka an'izay ny fanovana ny lalàna manan-kery rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena ary atao amin'ny teny malagasy ranoray ny lalàna rehetra tompoko. Ny fanomezan-danja ny fampianarana sy ny mpampianatra manomboka any amin'ny ambaratonga fototra ka hatreny amin'ny fampianarana ambony tompoko. Angatahana ihany koa ny sy ny fividianana madio mangarahara sy andraisan'ny rehetra anjara. Tsy misy endrika fividianana ny safidim-bahoaka na amin'ny endriny inona na amin'ny endriny manao ahoana. Hita taratra eny amin'ny vahoaka ny fanantenana sy fahavononana iarina manoloana ireo olana mianjady ankehitriny. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fandraisana andraikitra ny tanora hitondra fanavaozana amin'ny fitantanana ny firenena. Ijoroanay hatramin'ny farany tompoko ny ady amin'ny kolikoly na amin'ny endriny inona zany na amin'ny endriny inona. Rehefa voky sy manana asa mahavelona salama tsara sady miaina ao anatin'ny fisinjiro tsy tapaka misy ny rano madio ary afaka manjifa ny PPN amin'ny vidiny izay takatry isika malagasy rehetra dia milamina nge ny fandriam-pahalemana sady zany ve? Angatahantsika zany ny fisian'ny asa mba hanana asa daholo ny olona rehetra.
raha tsy misy ny tatsapamokatra tsy misy sakafo hoantsika marina zay sa tsy marina eto a dia mijoro miteny hoe omeoasina sy omesehatra tompoka ny tatsapamokatra mba hahafahan'izy ireo mamboly sy manatratra an'ilay fahaleovan-tena ara-tsakafo vorolanina tonga marobe teny amin'ny kianjany 13 andro an'ny vahoaka niara-ny ombom-po tamin'ny fahavitany dingana voalohany amin'ny mafiloam-panjakana ny koloniely Randrenirina Mikael nanamafy ireo komity mpandrindra ny tolona fa mila mijoro ny olom-pirenena tsirairay hiaraka anarina ny firenena ka hitondra ny anjara birikiny amin'ny fanovana sy ny fanavaozana andrendray ny vahoaka malagasy. Mbola mikasika izay toy ny tolona izay hatrany mandalo eny anivony anteny mera-pirenena ny fanolorana ny praiministra vaovao mialohan'ny fanendreny filoham-panjakana azy raha ny fanazavany maître Yanitra Razafy-Manantsoa iara-midinika sy iara-manaiky mba ho praiministra eken'ny rehetra sy fanaraka amin'ny etaetam-bahoaka no apetraka eo raha ny fanazavany fanadihadiana hoentiny tsiaro Rasoarivelo. Eo am-piandrasana izay ho praiministra ny rehetra amin'izao fotoan'izao nanamafy ny solombavambahoaka androany fa hiaingana anivony anteny mieram-pirenena ny fanolorana izany ary ny filoham-panjakana hanomana endry araka ny lalam-panorenana. Ela no nizalian'i Madagasikara dia mino fa sy ho ataon'ny fahefam-panjakana ny komite militaire ambany zavatra ny fahefanay atao amin'ny anteny mieram-pirenena ary matosy ny ravany dia fantany fa mbola tena ilaina ary raha ny fampiresaka taminy zahay solombavambahoaka rehetra dia nametraka izy hoe miainga avy ao aminareo no fiaingansika hanorona ny Madagasikara. Mazava zay izy no ametraka ny praiministra eo fa ny praiministra eo dia andalo amin'ny anteny mieram-pirenena izahay no anolotra dia izy no mandihy mametraka anazy mametraka manao nomination manaraka lalam-pandrenana zay. Ho antsika tsy hoe solombavambahoaka akory no anao izay tiany atao ao fa consensuel iarahana midika iaraha manaiky sy praiministra ho apetraka eo zay. Tsy izahay no anao izay ny tiany atao fa zay dia fitaovana fotsiny manaraka lalam-pandrenana ahatongavantsika fanendrena praiministra. Tsy ny fialany andrazena ihany no notakinana andritrin'izay tolona rehetra izay afatra amin'ireo mpanarady azy ka tsy ekena intsony iverenany ireny amin'ny fitantanana ny firenena raha ny faneho-kevitra hatrany. Fananganana gouvernement koa anjaran'ny praiministra no hijery izay ministra ao fa ny filohan'ny fanjakana le PRRM io no andeha hanendra izay ministra eo. Le fironginy le mbola milalana miazakazaka manatra izay vesery amin'ny laparetraretra ry tsy azona ekena zany miany Andry Rajoelina sy fironginy ka ianareo izay efa mahafantatra fa maimbo azy dia aza misaventure mametraka an'ireny dossier ireny fa izay tsy rencontre an'ireny fa satria tsy zatava-bahoaka malagasy zany. Ny rafitra rehetra no mila fanovana raha dia hisoroka ny fitantanana tsy nety tamin'ny fitondrana Rajoelina raha ny faneho-kevitra hatrany miaingana amin'ny sefibokotany ireo tompon'andraikitra rehetra isan'ambaratonga apetraka eny anivon'ny komina, distrika, faritra hatreny anivon'ny ministera ho asy-panavaozana avokoa raha ny fanazavana hatrany. Ho alefan'ireo solombavambahoaka eny anivon'ny anteny mieram-pirenena raha ny fanazavana ny lalàna andidiny hividianana ny sefibokotany manomboka izao. Fa fotoana izao hanarenana ireo orinasa mpanjakana toy ny Sekrena sy Soavonio afana manatsara ny fidiram-bola ho ireo mpandraraha ny toerana. Misy ny vola manodidina ny 700 tapitrisa euro anatin'ny kitapom-bola ny Conseil national de la vanille afana miainga amin'ny fanarenana izany honina saina. Orinasa mpanjakana maro no potika nandritra ny fitondrana Rajoelina ary lasa henatra ho an'i Madagasikara. Fotoana izao hijerena ny fomba entina ampiroboroboana azy ireny hoy ireo mpandraraha sy fikambanana samihafa eto amin'ny firenena. Amin'ny anarany mangarara no hitakina ny vola manodidina ny 700 tapitrisa euro ao anatin'ny kitapom-bola ny CNV na ny Conseil national de la vanille. Vola izay azo avy amin'ny fakana ny $4 isaky ny kilao isaky ny fanondranana ny lavanilina. Io vola io izay ahafahana manainga ny fanarenana ny orinasa mpanjakana Sekrena, Soavonio, Sukoma sy ny sisa fa ihany koa ireo fotodrafitrasa eny anivon'ny université izay isan'ny antom-pijeroan'ny tanora ny taky fanovana. Dia iarantsika malala misy maison de la vanille tao Antala izay kasaigna tao tsy vita igny zanaka ny faritany Antsiranana mianatra ao université ohatra ny mipetraka ao amin'ny prison iarantsika malala fa ny vola nefa misy amin'ny CNV amin'izao fotoana izao
40 millions d'euros anoany amintsika miresaka zao efa nidadradragna le faela sekreny manana problème govambe ny anjaran'ny fanjakana ao anatiny zany tsy hita sahala am'izay koa ny société Sauvanio zay hitantsika société manana ny maizy izy mampiasa olo maro efa potika am'izao fotoana zao satria ny anjara toeran'ny fanjakana tsy hita amin'ny fanoanana zay société zay ankoatra izay mandeha am'izao ny lamina isan'ny tokony amin'ny fandraisana ny be ny tanàna n'Antsiranana Jean-Luc Zavodzar sy ny fametrahana azy amin'ny toerany. Rahantsika mohita mazavatra nandalo voaentsika amin'ny Tsirana zany be tanànanay ino ma tamin'ny fotoagna farany tonga say angamba le président de nanao le grâce présidentielle ke efa nafoka izy igny agnatin'ny fiambesagna be ny tanànan'ny Diego zegny vahoakan'ny Diego amintsika amin'ny zao araka ny programme azoko farany amin'ny dimanche zao vofantatra hoe overa marina izy tena tonga fa za aloha ty nandamina koa miaraka amin'ny président ny république aty niezaka hoe mba ho ateriny Diego zegny lehibe ny tanàna za zegny za député miaraka amin'ny président de la république zegny programme efa nomaniny aty agnatriky ny be ny tanàna Diego satria aravoaka be tsiroamantany ho an'ny vahoakan'ny Diego zegny ny fiveregnany be ny tanàna agny toerana. Fanagadrana sy fanenjehana olom-boafidy tsy mitovy firehana amin'ny mpitondra fanao nireo fanjakana ny fandimby indrindra ny fitondrana rajoelina miroso sika zao amin'ny fanovana tsy tokony hiverina intsony eto amin'ny firenena ny tranga toy izany ho iatra ny faneho-kevitra. Fanahitana taratra ny firaisan-kina ny samy malagasy ny famaroany ireo olona tonga ny dododo nanolo-tanana ny aina sarobidy izany voatifitra ny balatena izy teny anosy ny 1 oktobra lasa teo na izany mbola miantso ireo malala-tanana ny fianakaviany indrindra ny fijerena no aviny no ny tongony ity farany izay tsy maintsy no tapahana vokatra izany arahoany makasika izay. Isan'ny nanamarika ny tolona ny roson'ny malagasy ny fiarahamentana sy ny fifanomezan-tanana na tamin'ny mora na tamin'ny sarotra. Tsikaritra zany tamin'ny fanomezan-tanana natao tamin'ny Randriamiarisoa Aina Sarobidy izay tsy maintsy notapahana ny tongony rehefa voatifitry ny balatena izy teo anosy ny 1 oktobra lasa teo. Natao opération voalohany aloha izany alana ny enina tamin'le faina dia misy fanandramana faharoa indray dia natao opération fanondroana izy dia avy eo hita hoe tsy afitra tso zany le tongony dia tsy maintsy niditra tamin'ny fanapahana ny tongony tanteraka mihitsy ny tongony gauche. Maro amin'ny olon-tsotra fikambanana sy malala-tanana samihafa tonga nanolo-tanana sy nanome rà fanampy ny rà efa nomeny hôpitaly azy. Ankehitriny moa zany rehefa niona fampiresaka ireo namana dia tonga izay mitsidika ny ankizy avy any Ambatondrazaka izay voan'ny faratrana ary eo mihitsy ny any tanana fa fotoana ihany koa ivoarany zanaky ny faritra loatra mangoro ka dia iantsona antsika rehetra hiaraka isalahy mba ho fampandrosoana zany fikambanana zany. Manainga ihany koa ireo namana izay malala-tanana sy ny fitondram-panjakana mba hifanampy hifanohana satria dia tolona ny raha manana izy iny fa nisy fotsiny namana izay somary victime atao anatin'ilay izy. Ankoatra ny fanampina amin'ny fitsabonana irarin'ny ireo fianakaviana ihany koa ny anoloran-tanana azy amin'ny fiatrehana ny hoavy. Satria izy zao anisan'ny hoe mbola tanora satria 20 taona dia eo ihany koa ny hoe izy zao anisan'ny hoe lasa handikape dia lasa tsy afaka manao ny asany andavanandro tsy ny sinoatra izany dia magataka ny fitondram-panjakana zany mba hijery manokana anazy eo amin'izay lafiny arak'asa sy ny amin'ny hoaviny manokana zay zany. Mangataka ihany koa izay izay malala-tanana sy izay manana fahafahana afaka manampy anay mba hitady ny protèze mba ahafahany mandeha indray. Sehatra iray ahitana taratra ny firaisan-kinany samy malagasy ny tranga tahaka izao. Mbola eny amin'ny hôpitaly Randriamiarisoa Aina Sarobidy amin'izao fotoana miandry ny fotoana atondroin'ny mpitsabo ahafahany mivoaka. Any Fianarantsoa kosa indray taorian'ny fivoriam-bena ataony mpiasa teo anivon'ny zotra an-dalamby FCE nanapa-kevitra izy ireo ny tokony hanafoanana ilay comité de redressement izay najoro ministeran'ny fitaterana anarenana ny FCE ny taona 2024 tsy fanarenana no hita ho izy ireo fa fanampotehana ity orinasa mpanjakana ity arahoary mikasika izay hoentin'ny Ikolo Fianarantsoa.
lasa tantely afadrakotra ity orinasa-mpanjakana Zotra-Andalambe FC ity satria dia maro ireo mpanao politika izay tsy teknisianina akory no nanararoatra ary saika nitarika ny fahafatesany mihitsy moa izany tamin'ny fananganana io comité de redressement ka natonga retim-piasa ao aminy nanapa-kevitra ny andrava izany. Taorian'ny Assemblée Générale nivorian'ny mpiasa eto anivon'ny orinasa-mpanjakana FCE ary toin'ireo rehetra izay efa tapaka sy nambara-pahabe maso tamin'ny Assemblée Générale ny 14 Octobre lasa teo. Ny mpiasa rehetra eto amin'ny FCE izay nanangana ny komision namsahana ny fiarovana ny tombotsoan'ny mpiasa eto anivon'ny orinasa-Andalambe FCE dia manao izao fanambarana manaraka izao. Mitaky izahay ny handravana tanteraka ny comité de redressement izay natsanga ny ministère fitaterana ny taona 2022 no ireto antony manaraka ireto. Tsy nahomby amin'ny lafiny rehetra ary tsy nahtambokany io rafitra io. Vao maika mandany vola eto amin'ny FCE io rafitra io. Be loatra ny ahiahy mitatao amin'ny fomba fitantanana io rafitra io amin'ny sehatra izay ny andraketany maro. Noho izany dia tsy mandray baika avy amin'io rafitra io itsony ny rafim-pitantanana eto amin'ny FCE manomboka izao ary miverina amin'ny rafitra izay voafaritry ny règlement de personnel izay mbola manakery ny FCE. Mbola tohizanay ary tsy hajanonay mihitsy ny tolona fitakianay ny karamanay 30 volana mbola tsy voaloha. Sy ihany koa ary indrindra ny resaka olan'ny fisotrombon'ireo ray aman-dreninay izay tena betsaka ny maty tsy misitraka ny zony. Marina moa fa noho ny ezaka izay nataon'ireo mpiasa mba ahafahan'izy ireo mamelona ity orinasa ity sy tsinjovana ireo mponina izay sarodalana manamorona iny zotra iny dia efa misokatra ary tody hatrany fenomby ny fiaran-dalambe amin'izao na ny mpitatitra entana izany na ny mpitatitra olona ihany koa. Efa ela ihany moa ireto mpiasa ireto no natsapa io tsy fahombiazana io fa noho ny teritery sy ramatahora dia nininangina. Dia lafy vaovao iny ihany koa no entsika misento anatin'ny doka fohy. Ndawary. Gucci, manolotra ho anao. J'aime la galette. Savez-vous comment? Quand elle est bien faite. Nanana. Ariary dia efa mahazo Gucci la galette. Ilay galette ankafiziny malagasy indrindra. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence, optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Car votre projet d'études en France commence chez nous. Benzol, la référence en lubrification pour les professionnels. Compressol ISO 46, l'huile compresseur conçue pour la longévité et le rendement de vos équipements. Hydroforce ISO 32, une huile hydraulique fiable, même dans les conditions les plus exigeantes. Benzol, la qualité au service de vos machines. Disponible dès maintenant chez Ocean Trade, au sein d'Agro-Industrie. Gucci, manolotra ho anao. J'aime la galette. Savez-vous comment? Quand elle est bien faite. Nanana. Ariary dia efa mahazo Gucci la galette. Ilay galette ankafiziny malagasy indrindra. Manahoana nareo? Dia ahoana inona kiny vaovao? Way, fa inona kiny latsakiny? Tia kiny raha zarako vaovao ah. Sady natokana ho an'ny vehivavy ah.
Big One Lady. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année, possibilité de bourse d'études à l'étranger, cours de chinois mandarin gratuits, internet illimité et haut débit, diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique. 5 mentions au choix. Paramédicaux, gestion et management, droit, commerce et marketing, communication. N'attendez plus. Inscrivez-vous à l'UPRIM Andavamambe. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Gucci, Manul Chawanao. J'aime la galette. Savez-vous comment? Quand elle est bien faite. Nanana. Arte Famaz, Gucci la galette ankafiziny malagasy indrindra. Pour une carrosserie parfaite, optez pour El Mondes, la marque professionnelle de peinture automobile. Le mastic corrige les imperfections, la peinture garantit une tenue durable. Le vernis illumine et démarque votre voiture. Certifié et disponible auprès de vos points de vente habituels, El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Tonga soa indray tompoko lasy tompoko vavy atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao. Mbola manasana ohatrany hanaraka izany hatramin'ny farany. Anohizatsika ny fampahalalam-baovao. Efa misokatra ny bureau-ny commune Boanamary, distrikany Mahajanga faharoa. Taoriany tsy faneken'ny kandida Irmara ny fifamindram-pahefana. Na teo aza ny didy izay navoaka ny filakevim-panjakana ny 30 jona lasa teo. Misaotra ny tanora nitarika ny hetsy-bahoaka ity ben'ny tanàna ity. Nafana nanala ny fiseho ny fitondrana volomboasary teto amin'ny firenena. Christian Andriamihery, Kolomajanga. Raha tsy nisy ny hetsy-bahoaka izay notarin'ireo tanora, mbola saika tsy ho tafapetraka amin'ny toerana mahabe ny tanàna ny tenako. Hoy Mominina Joseph, ben'ny tanàna voafidim-bahoaka ato amin'ny commune Boanamary, distrikany Mahajanga faharoa. Tao anatiny efa bolana, taoriany didy navoaka ny filankevim-panjakana ny faha-30 ny volana jona lasa teo. Nanday io didy io hatrany ny kandida Irmara izay nanatanteraka ny asa mahabe ny tanàna. Taoriany fivoahany voka-pifidianana tao amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana teto Mahajanga. Isorana reo mpitaritolona GNZ zay vinahitana angadina inanana zao rehetrarehetra reo. Faharoa zay ny nampiany reo miaramila amin'ny kapisate mba afahantsika natanteraka. Za miteny fa raha tsy teo rehetrarehetra reo mbola ady mafana navetsika eto. Satria le raikilay taloha mbola miteny hoe raha mbola io présidentanay zay tsy ala eto. Andriamanitra tsy naneky an'izany atsika tavela zay isorantsika andreo. Ka ambara fa misokatra ny bureau commune Boanamary zay araka ny teny maître azy teo hoe zay manana antony-raharaha ho tanteraina amin'ity commune ty dia mitongava izy manomboka maray fa misy mpandray azy eo amin'ny fomba rehetrarehetra. Nateo aza ny disadisa-pifidianana zay nampifanolana ny mpanohana ny kandida Rotonta nitondra hanatra mba tsy hisiny lonolono sy ny fifandrafina amin'ireo vahoaka samy pray tanàna ny vaditany zay tonga nanao procès verbal de carence noho tsy fahatongavany kandida Irmara io nanatanteraka ny famindram-pahefana. Maro ny tsy fitovikevitra tsika rehetra io a samy manana ny fomba fijeritsika, samy manana ny tontolon'ny taizanantsika, samy manana ny firahakevitra tsika ny amin'ny toe-java-misy. Kanefa aoka tsy fampifahavalo. Ny fahavalontsika dia ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fahantrana. Zay ihany ny fahavalontsika. Zay tsy manara-dalàna sy mampahantra atsika reny no iadivantsika. Ary anarina izy mba hiverina amin'ny lalana ara-dalàna sy hiara-mitantana amintsika hampandroso.
zay angamba niafatra mifankatiava miara mientana nampandrosan'ny tanànanareo na tsy nifidy anakay koa za mbola nanazy koa satria za misafidy omerany commune Bonamary mandritra nipetrako eto dikan'izany nanareo jiaby zaho tsy agnavakavaka hoe ty tsy nanakay ty tsy nanakay non dikan'izany atsika raiky fa zay te araka amitsika fa izy koa kosa andeha mosavy diany eto aza miditra miborôty efa ho iray volana no nihidy ity commune Bonamary ity taorian'ny fifanolanana farany tsy nanekeny candidat Irmara io ny andraisan'ny Mominina Joseph niasa amin'ny mahabe ny tanàna azy tamin'izany fotoana izany manomboko izao efa misokatra ho an'ny vahoaka rehetra ny Brown commune ho an'ireo rehetra manandrarahao fa manoloana ny fahazona filoham-panjakana vaovao itantanan'i Madagasikara ny arahaba sy ny tsodrano ny kolonel Rakotonirina Mikael ny zanaky ny Fatrandroy fotoana izao itondrana fanovana ho izy ireo isy ny fampandrosoana maharitra ny firenena fanampanazavana mandra-pahatanteraka ilay fandrafetan-kevitra momba ireo fitakina napetraka ireo mpampianatra mpanabe manerana ny nosy mba hamerenan-kasina ty asa fanabeazana ity mitaky fampitsaharana ny asa amin'ny mahalehibe ny Sisco azy ireo mpampianatra ato amin'ny Sisco ny Mahajanga faharoa izay leo tamin'ny fanagejana ny ainan'izy ireo hatramin'izay niraisinay le fanapahan-kevitra satria fanan'ny Mahajanga 2 manokana dia misy marary azy inona moa le marary azy ilay tsindry azo lena zay taon'ny chef Sisco ny fanaparam-pahefana ny kolokolo avolenta ny tsindry siramatahora ary hery famoretana izay atao amin'ny mpampianatra ka tsy mahazo aina le mpampianatra amin'ny asa fanabeazana izay tokony atao antsakany sy andavany ho an'ny zaza malagasy dia lasa mivarolavo le zaza tsy maininina le zaza noho ny ampidirina politika loatra le fanabeazana sy fampianarana eto anatin'ny Mahajanga 2 dia zay ny nandraisany fipetraka tsy andray baiko mihitsy izahay avy aminazy raha mbola eo antoerana izy fa mitaky ny fialany zao de zao am'izao toejara somary manahirakirana zao izahay mpampianatra sy mpanabe ato amin'ny Sisco Mahajanga 2 dia manao izao fanambarana izao ankoatran'ireo fitakina izay iraisana amin'ireo mpanabe rehetra manerana ny nosy dia manana ny marary azy manokana izahay izay voateritery sy voahitsakitsaka zo dia mitaky ny fanesorana na ny fialan'ny chef Sisco Mahajanga 2 sy firongony ambara etoana fa izahay dia tsy andray ny baiko avy aminy ary tsy verina hiasa raha tsy miala izy misaotra tompoko masina fanabeazana nanjaka ny kina manamana voailikilika ireo mpampianatra na dia manana fahaiza manao manokana mifandraika amin'ny asany mandritra ireny fitsarana fanadinana ireny tsy resahana tsony ny affectation abusive zay ataon'ny chef Sisco reto misy namany EPS koa mitaraina fa zareo ny spécialiste ny EPS manana diplômé ao anatin'izany kapene fa mampalelo an'zareo dia olona tsy qualifié anatin'izany prof de français professeur zoolay no asaina manao correction an'izy zany dia anisany mampiseho mangarara fa tsy milamina ny fitantanana atao anatin'ny Sisco Mahajanga 2 manoloana ireo toeram-pampianarana lavitra ny renivohitra manana fangatahana manokana ireo avy ao amin'ny Sisco ny Solala sy ny zapan'ny Mahajanga Ozinina ao anatin'ny Sisco ny Mahajanga faharoa eo ihany koa ny anampiana ny zone tokony hojerena ireo zone enclavé tahaka ny misy anay aty Solala aty fa tsy ajanona ho zone tora foana ny aty aminay na aiza ny misy anay na aiza ny andefasana anay eo ihany koa ny fanomorana ny affectation indrindra ny rapprochement de ménage ary farany ary tsy kely indrindra ary tiana hotsindrina mafy tsy tokony tsabahan'ny mpanao politika ny sehatra ny fanabeazana izay mpampianatra mpanabe sy mpandraharaha rehetra eto amin'ny Zapo Majambo Iziny Sisco Mahajanga 2 dia mitaky fanavahana ny politika sy ny asa fampianarana izahay ajaina ny rapprochement de ménage fifanakekezan'ny mpivady mpiasa sy ny demande d'affectation lalimpaka ny fanararaotam-pahefana sy ny tsirariny niatra tamin'ireo mpampianatra mpanabe manerina ny nosy ka tsy hiverenan'izany ny fanantenan'izy ireo mba ho antoko hampiodina antsakany sy andavany ny fampianarana tao ho tombontsono zana-bahoaka
fa ny teo amin'ny Cisco mazaka moa zany izay narahantsika teo izay fa ity manaraka ity kosa nefa nehonkevitra ireo avy amin'ny faritra Androy. Izahay fanagnandray, fanagnandre niteraky Androy, Toliara dia manao izao fanambarana izao. Voalohany, misaotra ny vahoaka malagasy sy ny fitsarana avo momba andalam-panorenana mametraka fitokisana manendy an'Andriamatoa Kolonely Andriantoky Mikael noho ny fitiava-tanindrazana hitantana ny firenena malagasy. Faharoa, miarahabanao zany filoha amin'ny adidy mavesatra napetraka aminao. Vady misotrananao izahay Andriamatoa filoha mba hahaleo hahalasana amin'ny fitantanana ity firenena malalantsika ity. Fahaefatra, miandrandra fanavaozana ny vahoaka malagasy. Koa eto izahay dia matoky sy mino fa tena hisy fiovana mahasoa any Madagasikara avy aminao. Fanidina andalambe, mitaky ny anafoanana ny DTMU ireo mpitatitra fiara fitateram-bahoaka eto an-drenivohitra. Takin'izy ireo ihany koa ny ampitsarana ny fanomezana fahazon-dalana ireo polisy munisipaly amin'ny fisintonana ny antota taratasina fiara noho ny antony maro samihafa. Ireo mpitatitra izay tsy hivona fa isana natrika ny lanona ampankalazana ny fandresena tamin'ny dingana voalohan'ny tolona fa ihany koa ny nazona filoham-panjakana vaovao teny amin'ny kianjany 13 meta amin'ity androany ity. Dia ariantsika ny mikasika izay. Velotaraina noho ny fanararota-pahefana taon'ny avy ao anivon'ny DTMU na ny Direction des Transports et de la Mobilité Urbaine sy ireo polisy munisipaly sasany amin'izao fotoana ny ankamaroan'ireo mpitatitra fiara fitateram-bahoaka eto an-drenivohitra. Antony, manjaka ny kolokolo ireto farany. Maro tsy tambisana ihany koa ny vola miala sy alaina amin'ireto farany. Antony angatan'izy ireo ny anafoanana ny DTMU sy ny amerinana amin'lohan'ny ireo fitsipika sy rafitra amin'ny feny fitateram-bahoaka eto an-drenivohitra. Mpampiasa fiara zany. Ninay zany tena fitarainanay foanana ny DTMU. Mahavisatroka tsy mahazo misetina papier. Ny vola aloha amin'ny commune tokony averina amin'ny taloha. Ny contre-visite ny passapito foanana. Nresaka ny ministère du commerce tokony hijery tsara an'ireo pièces miditra eto Madagasikara afaty atoko ho an'ilay mpitatitra ny pièces miditra eto satria tsy ampiray volana dia simba. Ny DTMU sy ny mahavisatroka aloha izany ipetsaka any amin'ny mapety anazy any amin'ny tsena moa tsy haiko fa izay fahaizany zareo any zany fa izay mpitatitra aloha hiverina any amin'ny central amin'ny sazanay rehefa misy zavatra tsy mety ataonay dia aloha hiverina any amin'le central ohatran'le tamin'ny androny tsy tadidiko izay tamin'ny androny Ravalo misy an'le boky kely iny dia eo amin'le contre-visite koa aloha hijanona le any am-pasapita tsy hoe mibaiko fa misy zavatra tsy fetezany maromaro ao tsy zakanay intsony zany le vola aloha dia ohatra amin'izany koa le ao amin'ny commune ao amin'le fanaovana resaka taratasy be loatra zany le ao mahoatra ny ray tapitsisy nefa ny vola azonay zay mahatonga an'le kalitao an'ny taxi be misy mandrovotra pataloha misy misitona ry vaky ny fitaratra tsy mentsika ozy izy voyageur satria etseretinareo amin'izany rehefa ho tapaka izay dia tsy latsaky ny ray etsy 10 alina tena mbola mifona raha sefa tsy anao tsony. Isan'ny tonga nanatrika ny lanona mpankalazana ny fahavitany dingana voalohan'ny tolona sy ny nahazoana filoham-panjakana vaovao teny amin'ny kianjany 13 meta amin'ity androany ity ireto mpitatitra fiara fitateram-bahoaka ireto. Fambangaray ny mpiaro-ny zon'olombelona eto Madagasikara amin'izao fotoana dodimandry alina irafolo isoanitry ny ala mpitolona mahafatrapoty amin'ny fiarovana ny zon'olombelona izy raha teo raha tsy ahivina no isan'ny nanorina sy nitarika ny fikambanana miaro ny zon'olombelona teto Madagasikara. Ny fianakaviam-ben'ny Cool TV FM dia maneho fiara-miory ary mirary fiononana feno an'ny fianakaviany. Fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray ampidirina amponja ny talata 20 oktobra ho avy izao ao amin'ny prison de la santé ao Paris ny filoham-pirenena frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy izay voahelika higadra 5 taona an-tranomaizina noho izy voalaza ho mpikambana anatiny fikambanana mpanao heloka behivava tanatin'ilay raharaha famotsim-bola nomeny Libia nandritry ny fampelezan-kevitra izay nataony taona 7 3 andro mialohany izay fotoana ampidirina amponja Nicolas Sarkozy izay ny antso ny fitambarany rehetra hanohana ny iray ny zanakalainy ity farany. Dia ny maresaka avy any ivelany ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy ny manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrana feno ianao nanarika izany hatramin'ny farany veloma tompoko.
Trim, Université privée de Madagascar. Nanulcha Wanotu ni Vavo. Université PEF, parcours études et formations. Nanulcha Wanotu ni Vavo. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Vous a présenté ni Vavo. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.